zany hoe samy mahalaly samy mieritreritra tsy zava-poana akory ny fivavahana ary ilaina teny ilaina ny hafanampoan'ny fivavahana fa saingy zao fanampiny zany sy amboniny zany tsy tokony ho diso hevitra isika satria na mivavaka ary isika de ho diso hevitra raha tsy mahafantatra ny soratra masina de ho tanteraka amintsika ilay teny averimberina matetikety foana ao amin'ny Matio 7:1 manao hoe tsy izay manao tompokotompoka akory no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa zay manao ny sitrapon'ny ray zay any an-danitra. De be deabe zany le mpivavaka ho avy amin'ny andro farany ao amin'ny 9:20 sy 3:20 amin'ny teny ihany de ilaza hoe zay ary efa nanao fahagagana zay efa naminany zay efa namoaka demonia zay efa nanao azao zay efa nanao azao zany hoe tena nivavaka izy nahazo valim-bavaka izy nahita fitahiny izy nety tsara ny fiainany nandroso tsara ny fiangonana nisy azy sy ny sisa sy ny sisa ary tena natsapa izy hoe tena noenon'Andriamanitra ny fitaharainany maro de maro fa rehefa tonga lay andro farany angalany Jesosy sy ampakarany anazy de tsy tafakatra ny akamaroan'ireny olon'ireny inona ny antony tsy nahalala ary tsy nanao lay atao hoe sitrapon'Andriamanitra ka zaza maprisika sy manentana antsika mihitsy hoe na mahazo fitahiny ianao na tsy mahazo na mahita fahagagana ianao na tsy mahita na inona fiainanao de izao fotsiny hoe andao hanana fahazotonitsika hianatra ny soratra masina. Ny zava-dehibe ihany koa de zao ny fampianarana etiko eto aminareo eto tena mbola tsindriko ary mbola lazaiko mazava tsara fa tsy avy amin'ny olombelona fa avy amin'ny Kristy. Jesosy Kristy nampianatra amin'ny vantana, tsisy fiangonana nampianatra, tsisy olona nampianatra ary tsisy olona namoaka ahy, nanositra ahy, nikolokolo ahy, nanofana ahy fa Jesosy daholo nanao an'izany. Ary izy nampianatra de izy nanositra ary nametraka tanana teto amin'ity lohako ity de nanositra de nomeny baiko aho hoe fotoany asan'ny fahamarinana. Zany no aton'ny zo fandarana zao ry sakaiza malala ary ny zavatra rehetra zay nampianariko hatr'izay sy ny ampianariko androany ary mbola ho ampianariko aoriana ty androany ty mandritra ny fiarahantsika eto de zay nampianarin' Jesosy tamiko no ampianariko anareo. Zay no aoka tsy ho adinotsika ry sakaiza malala ka hotoizantsika ary ny fampianarana fa de zao zay mandray moa arak'izay teny zay hony voasoratra ao amin'ny Lioka 10:4 de hoe zay mandray an'le fampianarana de mandray an' Jesosy Kristy fa tsy mandray akory ary mandray an'Andriamanitra. Zay manaiky anareo ny tompo de manaiky ary manaiky zay naniraka ary zay mandaa anareo de mandaa ahy ary mandaa zay naniraka ahy ka aza jerena zany hoe za le izy fa Jesosy no miteny aminao fa rehefa mandaa anahy ianao mandaa an' Kristy ny dikan'izay ary mandaa an'Andriamanitra de tadidio rehefa mandaa an'Andriamanitra moa ataony inona araka ny teny efa nentsika teto mba ho lavin'Andriamanitra ihany koa ianao ny ray andro any ka aza lavina ny fahalalana raiso ary ny baiboly raiso ny kahie ny styloanao de ho tohizantsika ndray ary ny fampianarana zay efa narahintsika teto farany. Ity tenin'Andriamanitra ty ary novakitsika zay teny novakila teto farany de etsika nomboana ny ty androany ty mba isin'ny fanazavana mazava tsara mba ho fantatsika ny tena hevitry ny soratra masina. Jaona 5:4 Jaona 5:4 dia na ny voalohany tapany voalohany any ary vakitsika de efa mety zao ary nivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy de mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy de ny azo no lazainy satria mpandainga izy sady rain'ny lainga. Ity teny ity zany dia indraindray tsy mahafaly ny olona mihitsy ny maheno azy. Normalina be izy ary rariny raha ohatra ka tsy ho faly ny olona satria izy amintsika zay mpanaraka ny fandarana moa raha teneniko teny hoe ianao ngeo zanaky ny devoly tonga ianao de ohatra ny tezitra be mihitsy tena tezitra be mihitsy ianao fa zao eno tsara nge le tenin'Andriamanitra iza moa no nanatrika an' Jesosy tamin'io ireo olona izay atao hoe mpivavaka jiosy daholo izy ireo izay tena hoe fiangonan'Andriamanitra tamin'izany olon'Andriamanitra tamin'izany vahoakan'Andriamanitra tamin'izany kanefa de rehefa ny teny tamin' Jesosy de hoe ianareo
avy tamin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Zany hoe tena voatsindry tsara ao anatin'izay tenin' Jesosy zay hoe nampivavaka ary reo olondreo a zanaky ny devoly reo ary ny devoly no rainy. Inona ny antony mahatonga an'izany a de ho ampahafantariko anao androany mba hahatonga anao a tsy ho tezitra ntsony rehefa mahaino ny teny io, sady zao hoe mahatonga e ny tenen'i Jesosy iteny io a misy fitiavana ao anatin'izay a fa aro tsara nge ny tenin'Andriamanitra hoe anjaranao zany mandinika leo ambany fa tsy de raisitsika satria ny fotoana moa miazakazaka be hoe rainy lainga mpandaingatra ny voalohany mpamoan'olona sy ny sisa. Fa ahoana moa no mahatonga an' Jesosy miteny hoe zanaky ny devoly ny olona na de mpivavaka be tahaka ny reto jiosy reto aza ary ny devoly no rainy. Ny antony de tsotra ihany. Andao ary vakitsika indray ny Romanina 7 efa nyvakina ihany koa ity tenin'Andriamanitra ity a. Romanina dia ny 7 de ny 9 fa 14 ka hatrany amin'ny 9 misy an'izay teny zay daholo. Romanina 7 14 ka hatramin'ny 9 zany azo no vakina daholo fa ny vakitsika de zao ny 9 fa 17 ihany. Romanina 7 17 zany zao ny vaky ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe ary am'izany tsy izaho intsony no manao izany fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Ny apôstôly Paoly a no nanoratra nyity teny ity. Ary tsy hoe izy efa apôstôly sy efa mpitoro sy mpampianatra ny fivavahana zay natolotry Jesosy azy akory no resahany eto, fa ohatrany hoe ny joro vavolombelona izy ny tantara ny zavatra ny ainany teo alohany na apôstôly voafidin'i Jesosy Kristy azy. Zay zany ny dikan'ity teny ity a, fa tsy hoe mitombona akory hoe izy efa mpampianatra be fa voavonjin' Jesosy iny a no mbola iteny ihany hoe mbola ato anatiko le ota. Fa io zany de nitsindriny tsara hoe tsy zatsony ozy izy manao an'izany fa ny ota zay mitoetra ato anatiko. Fa ny tiantsika raisina zany de zao tsy Paoly ihany fa na iza araka ny fampianarana na rahantsika teto farany de zao na iza nofo amandra na teraky nofo amandra de zao sampalota ary misy ota ao anatiny araky ty voalazan'ny apôstôly Paoly ty hoe ny ota zay mitoetra ato anatiko. Zany hoe efa nampianariko teto zany fa de zao a nanomboka tany amin'ny Adama sy Eva io ota iny niditra tao anatin'ny olona. Tamin'ny voalohany aloha vao vitan'Andriamanitra Adama sy Eva de zao a tsisy ota tao anatiny fa fanamasina tao anatiny, zany hoe Andriamanitra no nitoetra tao aminy tamin'ny alalan'ny fanamasina. Fa rehefa nanota izy, zany hoe nandika ny lalàn'Andriamanitra de niala io fanamasina io, zany hoe niala tao anatiny koa Andriamanitra, de zay natonga le tafasaraka an'izay ny Andriamanitra sy ny olona, nielan'Andriamanitra ny olona. De rehefa niala iny de ny ota niditra tao, nisy olo-toerana n'le fanamasina izay nisy olo-toerana n'Andriamanitra ihany koa. De ota zay nanjary niditra tao, de iny moa nitondra fahafatesana tamin'ny olona. Iny ota iny nefa fantary tsara hoe tsy avy amin'Andriamanitra iny fa avy amin'iza moa. Vakitsika ry hoe avy na avy amin'iza le ota mitoetra ao anatin'ny olona fa tsy hoe mitoetra ao anatin'ny Jaona ihany akory. Jaona voalohany 7 a, tsy hoe mitoetra ao anatin'ny Paoly apôstôly ihany azafady a. Jaona voalohany 7 a de ny 9 Jaona voalohany 7 9 zao ny voalazan'ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Zay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehony zanak'Andriamanitra de niandrava ny asan'ny devoly. Tadidio tsara zany fa zao raha niditra tao anatin'ny Adama sy Eva le ota, tsy avy amin'Andriamanitra iny ota iny fa avy amin'ny devoly. Fa le fanamasina talohan'ny ota iny a no avy amin'Andriamanitra. De rehefa nanota le olona de niala le avy amin'Andriamanitra de niditra le avy amin'ny devoly. Dikan'izay raha Andriamanitra ny tompo-toerana tao anatin'ny olona fony izy mbola tsy nanota, rehefa nanota kosa izy ny devoly indray lasa tompo-toerana tao anatiny. Mbola afaka tohizantsika ihany. Raha Andriamanitra ny tompo-toerana tao anatin'ny olona tamin'ny voalohany, zanak'Andriamanitra izy zany satria ao anatiny Andriamanitra. Fa rehefa tsy oatsony kosa iny noho ny fahotana zay niditra tao anatiny de ny devoly indray no anatiny zanaky ny devoly le olona. Zay ny zavatra fantaro tsara zay
fa tsy hoe tsy fitiavana akory na tonga Jesosy ny teny an'iny, fa be dehibe zany am'izao tsika miteny zao no mitovy toerana am'ireo olona no tenen'i Jesosy fa iny ireo. Satria miefi-tena hoe tena mpivavaka, miefi-tena hoe tena zanak'Andriamanitra, mieritreritra ny tenany hoe tena izy no andova ny fanjakan'ny lanitra, izy ny tena zanak'Andriamanitra, nefa rehefa jerena zanaky ny devoly. Ary tsisy afaka miala amin'io na malagasy na vazaha na aiza raha mbola samy olombelona nateraky ny nofo amandra. Satria voalaza ny Jaona 3:9 dia izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Dia iny le fanamafisitsika araka ny voalazan'ny Romanina 5:12 izay manambara hoe olona iray no nidiran'ny ota fanatratra ny olona rehetra sy ny taranany rehetra ny fahafatesany. Satria nahoana? Raha niditra tao amin'ny olona anankiray dia i Adama sy Eva ny ota tamin'ny voalohany, dia ny zaza naterany rehetrarehetra tonga dia misy ota avokoa tao anatiny. Dia izay no natonga le Romanina 7:10 milaza hoe tsy misy marina na dia iray akory aza fa samy efa mpanota izy rehetra na jiosy na jentilisa. Dia atramitsika am'izao taranak'izao ary na firenena aiza na mpivavaka na tsy mpivavaka dia ny tady dio dia zao samy misy ota daholo ao anatiny, samy andevon'ny ota daholo araka ny Romanina 7:14 ny tsy diantsika teo. Ary rehefa samy andevon'ny ota dia zao samy zanaky ny devoly daholo. Zay tady dio zay. Dia indraindray misy ny olona tsy mety mino an'izany, ary zany nataoko hoe mampalahelo antsika ihany satria teny voasoratra ane zany. Ary zaho miteny aminao hoe matotonga ao aminao zao fandarana zao ampiariary, ampibaribary ny marina, ampiseho sy ampafantatra anao ihany koa hoe tonony atao hoe fandrika, izao natao hoe fitaka, dia ho fantatro tsara zany ty misy fitaka, ty misy fandrika, ty misy marina. Dia ianao no misafidy andeha any amin'le lalana mamitaka ve, sa andeha ao anatin'le lalana misy fandrika, sa andeha anaraka ny lalana tena izy sy ny tena marina. Anjaranao zany mahafantatra zay, ka mino fa raha tena hoe raha isika amin'ny fiainana manokana mihitsy hoe andeha ho any an-tany lavitra ianao, tsy mahita lalana ianao ary tsy mahita an'le tanàna zay alehanao, tonga eo ianao mifanena amin'ny tompo tanàna manontany aizaka ny lalana makary, misy lalana anankitelo manoloana anao. Za tena mino fa raha olona tsara manoro anao hoe aty lalana raha hoany ianao, fa aty misy biby masika, aty indray ohatra ny lalana ratsy be mety misy kady latsaka any ianao fa aty ny lalana tsara ity andehanana. Za tena mino fa tsy maintsy ino ny andananao. Ka ohatran'izay zao zavatra manoloana antsika zao, fa indraindray raisitsika foana hoe ne pastera tsy fitiavana, ne pastera tena fanaratsiana, ne pastera zao sy ny sisa sy ny sisa. Tsy zay tsy zay, fa dia zao mampafantatra ny atao hoe marina izahay. Ndao ary jerentsika hoe re olona rehetrarehetra reo nanomboka tamin'ny Adama sy Eva ka hatramin'izao androtsika zao, zay nateraky ny vehivavy, na dia ataontsika amin'izao minitra itenenantsika zao ary misy zazakely teraka any, raha mbola miboridana iny tonga dia marika hoe misy ota ao anatiny. Ka na hatramin'ny taloha na hatramin'izao zany dia tady didolo fa zay foana misy ota ao anatiny, andevon'ny ota izy, zanaky ny devoly izy. Dia io no miteraka fiainan-dratsy ao anatin'ny olona araka le voalaza tao amin'le Romanina teo ihany, le 7 teo le voalazan'ny apôstôly Paoly hoe misy faniriana ihany ozy izy tianao tsara tao anatiko saingy tsy mety vitako mihitsy fa le ratsy dia zay tena tsy tiako sady tsy safidiko, zay foana ozy izy ny vitako eo amin'ny fiainako. Inona ny antony? Andevon'ny ota ny dikan'izany. Dia zao manamafy an'iny koa ny tenin' Jesosy Kristy any amin'ny Jaona 5 izay efa nitsidihetsika teo, fa dia hoe akandininy anankiray tsika hanamarinana zay. Jaona 5 dia ny 4:30. Jaona 5:4:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny voalazan'ny teny ary Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa
fa izay rehetra manota dia andevon'ny ota. Toy izantsika andiny 5:30. Fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra mandrakariva. Misy teny ho ampidiriko anatinao tsara zany anatin'izay tenin'Andriamanitra zay a. Voalohany aloha, zay rehetra manota ozy de andevon'ny ota. Io angen'ny porofy. Io ny porofy fa andevon'ny ota ny olona rehetra, fa tsisy afa-bela sy afa-miala na iray ary. Ka iteny hidradradratra ana-porofo manerana ny vazantany efatra ilaza hoe ato anatiko tsisy ota ato. Tsisy an'izany. Fa raha mbola nateraky nofo, de nofo ozy ny jaona toko 7. Zany hoe zay nateraky ny andevo de andevo. Misy ota anatin'le niteraka azy, misy ota ihany koa anatin'le olona nateraka. De tahaka zao ny fiainana, manota izy. Ary zay nge mahatonga antsika olombelona hiteny hoe mandiha tany tsy maintsy solafake, milololanitra tsy maintsy lena, de tsy vitan'izany ihany fa hoe nofo amandraha malemy. De isaky mba misy zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra ataon'ny olona de zay foana matetika ny teneniny hoe tsika ngetsy anjely ohatrohatr'izay. Nahoana tokoa moa? Satria ny anjely tsy nofo, tsisy ota ao anatiny. Afa-tsy hoe ny anjelin'ny Satana, fa ny anjely any an-danitra zany a tsisy ota ao anatiny. De marina zay tenin'Andriamanitra, zay tenin'olona zay zafady a, hoe tsika ngetsy anjely. Satria ny anjely tsy nofo fa isika nofo. Isika nofo de nampianarina teto tsy vitan'ny nofo fotsiny fa nofo ota, nofo mpanota. Dikany misy ota ao anatiny. De rehefa misy ota ao anatiny, de iny ota iny nge rehefa manandefo de zao hoe zay tian'iny atao ihany lasa tanterahan'le olona eo amin'ny fiainana. Ohatran'le nresahan'ny apôstôly Paoly teo, mba te hanao tsara hozy izy fa tsy hita mihitsy, fa le ratsy ihany ny vitako. Inona ny anton'izay? Tsy izy fa le ota ao anatiny zay lasa tompony, lasa manandevo azy, manery azy, mibaiko azy, mitarika azy, mitaona azy. Zany nataon'le ota rehefa manandevo ny olona. Ary izy raha ohatra ka hitaonany olona tsy hanao tsara zany, satria ny dikan'ny ota nge tsy hoe égal ota égal fanaovana ny tsara, fa ota égal fandikana lalàna. Jaona voalohany toko 7, 4. Ota égal fandikana lalàna. Fahitantsika zany. Zay ihany ny fantatry ny ota, ka rehefa manetsika an'le olona izy, de zay ihany ny tarihany an'le olona, andika lalàna, anota foana. De zany no anaporofona zany hoe niza zany olona manota, de le ota ao anatiny no mitarika anazy. Zay no tonga Jesosy ny teny hoe zay rehetra manota ozy izy dia andevon'ny ota. Fa nampidirin'i Jesosy eto ity teny ity zay tokony ho fantatsika tsara amin'ny 5:30. Zao ny voalazany averiko indray mandeha. Fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra mandrakariva. Zava-marina eo amin'ny hoe tena fiainana ankapobeny zay teny zay a, nefa amin'ny fiainako avokoa de marina. Raha mbola andevon'ny ota zany ny olona anankiray, dikany tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva. Misy dikany kely moa le hoe mandrakariva ery ambany a, de dikany kely izy hoe mandrakizay. De zao zany dikany de hoe azontsika resahana tsara mihitsy zany, fa raha mbola andevon'ny olona tsy toetra ao an-trano mandrakizay. Tranon'izy io, tranon'iza io, fa ny zanaka ozy izy no mitoetra ao a mandrakariva na mandrakizay. Tranon'iza io, zay ny zavatra tiako ho fantatra. Tsy tranonao io akory, tsy tranon'ny namanao io akory, ary tsy tranon'ny pastoranao io akory, fa zao ny tranon'Andriamanitra io. Tranon'Andriamanitra io. Ny dikany de zao, ny zanak'Andriamanitra ihany no hitoetra mandrakizay ao an-tranony. Fa raha mbola tsy zanak'Andriamanitra ny olona, tsy hitoetra ao an-tranony. Andao ary marintsika hoe raha andevo izy zany, dikany tsy zanaka tsy hitoetra ao an-tranony. Raha ohatra kosa izy ka tsy andevo fa zanaka hitoetra ao an-tranony. Inona moa ny dikan'le hoe hitoetra ao an-tranony? Iverina ary amin'ny bokin'ny Romanina indray tsika, dia ny toko 9. Romanina toko 9 andininy 17. Romanina toko 9 dia ny andininy 17. Zany hoe ity moa fa vakitsika ny andininy 19 sy ny teo amboniny a, fa ny 17 avy hatrany tonga dia vakitsika ary.
Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Zay zany, manamafy an'le jauna teo ihany le hoe ny andevo tsy mitoetra fa ny zanaka no mitoetra. Mitoetra aiza ao an-trano mandrakariva. Inona le hoe trano? Resahana eto ary le izy hoe raha zanaka ozy izy de mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra ny mpiray lova amin'ny Kristy. Ahoana moa zany mandovan'Andriamanitra zany? Dikan'izany ke de zao, Andriamanitra nge tsy manana lova omenantsika eto amin'izao tany zao e. Fa ny lova ampanantenan'Andriamanitra antsika de tsy misy afa-tsy ny atao hoe tany vaovao, lanitra vaovao, any amin'le atao hoe fiainana mandrakizay. Zay ihany, zany hoe dikan'izay teny zay zany de zao, zay zanak'Andriamanitra